Alohan'ny hanomboantsika ny resaka de aoka zava le izy. Za tsy raiky am'le resaka diaspora faiky fa nahoana mo? Satria écran de fumée io ampiasain-jareo itapatabana anatodiana ny masotsika ny kafa fa tsy hijery ny essentiel. De sokajy daholo zany andrebrebena ny saitsika. Satria raha mitaraiky an'izany tsika de Rajoelina azo terrain ngeza be mihitsy satria izy de efa manao tournée d'image, visite officielle, apparition millimétrée, communication émotionnelle. Manontra ny vahoaka malagasy hoe mbola eto za, mbola hiverina za. Zany atao hoe opération de retour efa paikady efa fantatratsika tsara. Aresaka ilany kosa de mihisatra le fahefana. Tsy resaka buzz reny fanambarana nataon'ny colonel Patrick reny teny amin'ny tambazotra. Fanaterana avy ao anatiny reny de famantarana koa hoe efa manomboka midy le fitondrana, c'est le symptôme zany d'un régime qui se renferme. Ary manomboka mialavitra lay fampanantenana nataony zareo tamin'ny vahoaka tamin'ny 2025 reny, tamin'ireny tolona reny zany. De raha rovitra ny fitokisana ao atoerana de aseho kosa ny sary ny voninahitra any ivelany. Iny opération Russie iny de iny sary nalaina tany ivelany iny dikan'izany de afaka manolo les crises internes. De noho izany de tsy resaka momba le setrotsika fa iresaka momba le afo. Nous n'allons pas commenter la fumée, nous allons commenter et critiquer l'incendie. De ndao tsika riverina amin'ny 2009 noterena niala tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana de niforcena nanao sestany. Takatra ny tsara mihitsy ny règle froide de la politique. Ny règle mangatsika zany ny politique. Rehefa very ny sehatra en interne ao an-trano zany de nitady famarinana izy any ivelany. De tsotra be mipekady ny voalohany indrindra de nampidiry no raharaha iraisam-pirenena la crise. Ny faharoa de natosika ny SADC sy ny Union africaine anameloko sy tsy anaika le fitondrana. Ny fahatelo ny forceny anao transition. Ary ny taky mafy izy niverena ny olona voasestany. Nivoakan'izay opération zay na de lavitra ny firenena izy de mbola mpilalao politique ihany, c'est encore un acteur politique. Et non des moindres, parce qu'il est toujours dans la partie. De zava-dehibe iny fampatsiarovana iny satria na natao sestany ary izy de tsy vita politiquement, tsy potika zany izy politiquement mbola afaka mitsangana. Mety ho instrument d'influence io indrindra rehefa ny environnement régional no privilégié ny solution négociée sy ny stabilité. Kanefa ny fantaniana lehibe ankehitriny de tsy ny méthode fotsiny no jerena fa iza le acteur sy ny pasifany. De eo tsika hitodika amin'ny kany Rajoelina. De iza mo Rajoelina? Ilay natsona hoe flou frantsay voalohany indrindra izay manana lova ara-politika ratsy indrindra sy nampidi-doza ny malagasy. Voalohany andriam-panjakana nalemy fragilisé zany sy lalàna navaty any contournena. Ny faharoa de mifantrana lalina nandritry ny fitondrana nisy génocide étatique amin'ny tanitsika ao. De tamin'izy mbola nitondra koa de miprivilégié ny népotisme, c'est zany hoe namana zany no apetraka de niavana no apetraka. De mbola koa miprotéger ny intérêt privé, arovana zany ny intérêt privé. De ina nitatsika feno kolokolo systémique mifangaroaro ny état sy ny clan, tsy fantatra hoe afera-panjakana ve ty sa afera ny clan. De nanao kolotsaina ny tahotra. De ny gendarme na hoe mpitandro filaminana no natao fitaovana fampitahorana ny vahoaka. Ankehitriny Rajoelina mahasahy mamoaka ny lohany maneho ny fangorahana any traboina ny cyclone Gézani. Amin'ny foko manontolo no miaraka aminareo. Miantso ny olona mijoro sy manantena zany izy. Manao mise en scène be izy
amerenana le image de leader empathique nefa izy tsy anazy tsony ny fahefana. De misy lafiny roa inetsika nataony Andry Rajoelina iny. Ny voalohany le izy mifankahita tamin'ny mpanjaka Mswati iny de stratégique be mihitsy satria mpanjaka antenaina andray anjara stratégique amin'ny fitantanana ny crise politique ao amin'ny SADC. De le voyage nataony tany Addis Abeba iny de miezaka izy amerenana ny toerany ao amin'ny 39e sommet an'ny Union africaine mba ho hitan'ny olona rehetra hoe izy no tena lasibatra n'le fanonganam-panjakana tsy ara-drariny, izy zany ho victime. De mitady izy koa partenaire olona afaka manohana anazy. De ao ka zava andresaka tsy ny vahoaka mihitsiny no mamparary ny sain'ny Rajoelina fa ny iverenany. Ikasa mafy de mafy izy amin'ny fiverenany, ny fivelomany ara-politika ary ny tambazotrany ny rezoany zany. Tsotra be ny tanjana mody manao victime izy amin'izay adinitsika rehetrarehetra amin'ny bilan ratsy nataony. De mitady fiarovana izy ara-paritra au niveau régional zany izy mitady allié. De iveriny izy sans autocritique, sans vérité, sans justice. Tsy raha iny zany. De iverina indray izy aka ny fahefana comme si de rien n'était. Efa fomba an'izany. Rajoelina de nandratra amin'ny politika malagasy nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana izy en 2009. Tohiziny ny fahefana tamin'ny manipulation en 2023 de mikasa iverina amin'ny alalan'ny diplomatie izy en 2026. De raha tsy mitandrina tsika de manokatra brèche ngezabe iverena ny lohany indray. De tandremo fa tsy avy amin'ny Rajoelina rery ny loza fa avy amin'io fitondrana hitantsika zao io koa. De ifetanareo ny lahatsarin'ny colonel Patrick, tsy militant izy tsy influenceur izy fa olona tao anatin'ny rafitra. Il était en interne. Il était à l'intérieur de l'appareil. Nefa naneho ny feony apatezerana. De ina ny lazainy tao ny mpitondra de misaraka amin'ny vahoaka, se coupe du peuple. De fomba fataon'ny Rajoelina sy ny firongony da avereniny reto mpitondra reto amin'ny endrika vaovao. Io fitondrana io de tsy miraharaha tsony ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka tamin'ny 2025 reny. Et pendant ce temps de manao mise en scène ngezabe spectaculaire ni ministre fitsarana milaza la main sur le cœur ouais allons mandat d'arrêt contre Rajoelina à l'international. Amin'ny taratasy le izy ohatrany hoe mahery be zany fitsarana mijoro fanjakana mampionniery fa raha ny tena izy atao mifitoka geste fotsiny tapage médiatique nampanantenantsika hoe azo mandat d'arrêt international Rajoelina avant fin décembre efa mois de mars zao tsika fa mbola miandry daholo ny vahoaka. Etsy ampitetsy misy an colonel Patrick izay misintona ny sonnette d'alarme. De ina ny ataon'ny colonel Michael lasa izy nakany Moscou nanidina nitady voninahitra efa maigny edim-boanjo ao an-tanàna fa izy lasa nitady voninahitra any Moscou. Nakany Moscou izy de tao Kremlin izy resaka nouvelle ère de coopération miaraka amin'ny Rosiana. De niresahana tao daholo ny resaka angovo, ny resaka arena kibony tany, ny resaka stratégie, fa ny tena resaka voalohany indrindra tao de ny fiaraha-miasa ara-militaire, ara-miaramila zany. De milaza zareo fa vonina tanteraka amin'ny fiaraha-miasa feno. Sur les photos zany tena hoe lay be popoka be mihitsy tapis rouge, sainam-pirenena malagasy, poignée de main miaraka amin'ny Vladimir Poutine fa izy niandry tao amin'ny birao, miandry ny tompotrano. De lazaina fa io nouvelle ère de coopération io de ho an'ny fandrosoana, de ho an'ny filaminana, de ho an'ny hoavy ny firenena. Fa mifantaniana tsotra sy mahery de inona ny takalony. Nanomboka tamin'ny 1972 ny fifandraisantsika ofisialy niaraka tamin'ny URSS. Fifanarahana ara-miaramila, fanofanana sy fitaovam-piadiana, ny présence ny
Sovietika tamin'izany fotoana zany fa tsy hoe Rosiana zany fa Sovietika ndrareo tamin'izany de très intéressé au niveau stratégique sy géopolitique. De ankehitriny de misy guerre ao Ukraine ao tsy mety vita mampijaly an'ny Rosiana de ndrareo mila vatan-dehilahy. Ireo vatan-dehilahy reo hiady ho an'ny intérêt an'ny Rosiana. Hita remarque de fa mazava tsara 1400 personnes no africaine niditra tao anatin'ny tafika militaire na paramilitaire russe eo anelanelany 2023 sy 2025 de koa 300 personnes no efa maty araka ny fanadihadiana nataon'ny vondrona Allies on Wagner. Ao anatin'izany ny Egyptiana, ny Ghanéana, ny Gambéana, ny Burkinabe, etc. Tanora nandeha niala tamin'ny tandrasany araka ny fampanantenana karama sy ny hoavy nefa miverina nody anaty vatapaty, les deux pieds devant. Mody hoe partenaire stratégique et formation en équipement fa ny tena fanontaniana tokana de ny manaraka ny Maliana, ny Ghanéana, ny Egyptiana, ny Burkinabe zany de ny tanora malagasy anomeny ainy ho an'ny Rosiana any Ukraine. De raha fesika zay rehetrarehetra zay de voalohany indrindra raha tsika tsy mitandrina de verina Rajoelina. De tsy verina hoe tsotra zao fotsiny fa iverina miaraka amin'ireo zavatra efa tsy nilaitsika hatramin'izay ireo, ny mépris, ny kolikoly sy ny lainga. De zany reo fondation zany tsy ny fanovana partenaire na koa hoe ny famerenan'ny ratsy nataon'ny Rajoelina sy ny firongony fa ny fanovana ny fomba fiasa sy ny fiarovana ny andriam-panjakana, ny mamoaka ny marina ho an'ny vahoaka, manao transparence ao anaty fiasana zany, ary tsy manaiky an'ireny diplomatie de prestige reny nefa ao ambadika de tsy nanatanteraka ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka. Madagasikara, tany drazana, tany sarobidy, Masina Sisoa.